Shalom miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soa amin'izao fitombavaka izao a. Alvinio moa ny anarako a na ihany koa tatatorany izay mahafantatra. Mankasitraka an'Andriamanitra aloha za ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa manome fahafanana manolotra izao fitombavaka izao izay fitombavaka fohy androany a, fitombavaka fohy fohy ihany koa ny fampahezana, fohy ihany koa ny vavaka izay atao eto anatin'ny 30 minitra androany fa tsy anatin'ny adiny iray. Dia araka ny hitanao tsy zarery moa eto fa miaraka amin'ny ranabaviko Aurelia izay hitarika vavaka ary ihany koa misy vidéo kely iarahantsika mijery mandritra an'izao fitombavaka izao anaovana commentaire rehefa avy eo. Fa alohan'izany rehetrarehetra izany aloha dia asaiko ranabavy Aurelia hivavaka alohan'ny hanombohantsika ny fitombavaka. Mankasitraka indrindra tompoko dia famiaravantsika rehetra indray tonga soa amin'izao fotoana mahafinaritra izao atombontsika mivavaka ary ny fotoana dia tena ataovy azo antoka mihitsy hoe efa connecté amin'Andriamanitra ianao mandritra ny fitombavaka androany satria zavatra hafakely fampianarana hafakely izay omeny anao mba ahafahanao handroso ary hita fahanavozana amin'ny fiainanao. Da io mbola mankasitraka anao ny amin'ny fahasoavana tahaka an'izao izay mbola omenao anay mbola ahafahanay hoe mifandray aminao indray andro amin'ny hariva. Misaotra anao tompoko satria safidinao tsara iavy izay tsara iavy ary tena hoe marika ny fitiavanao anay izany. Androany dada raha hanatrika an'izao fitombavaka izao dia tsy tiana hoe ankelinay na mitanjakay na mifahalalanay no anatrihanay an'izao fotoana izao. Foka mihitsy ny fananao no hanazava ny sainay no hampianatra anay tena hoe an'olo-tsainanay mba ahafahanay tena hatakatra ny révélation tianao ampita amin'ny alalan'ny fampaherezana sy ny fizarana androany ary tena hoe minainao mihitsy sehatra manontolo hoe nina zavatra mety iainanay, ny zavatra mety lalovana sertreretinay, zavatra ponay mitsy androany ity dia tena hoe avotritra tanteraka fa aoka ianao mihitsy ny anjaka sy aka mitoerana amin'ny fiainanay tsara iaby. Inonay fa tsy taky ny nanomboanay an'ity fotoana ity no amarananay an'ity fotoana ity fa ianao dia ampahery anay, ampandroso anay, ampandresy anay, anavaon-tsainay sy ny fonay ary ny faranay dia mankasitraka anao sady ny amin'ny asa soa efa ho ataonao ny fiainatsara iaby mandritra nyity fitombavaka ity. Mankasitraka dada. Alleluia. Amen. 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 Alohan'ny jerevantsika ny vidéo dia za ny présenteko amintsika aloha ny lohateny ary ihany koa angatahako ianao ny amin'ny rehefa mandeha ny vidéo fa avy eo manova commentaire. Hitanay eto manko ny commentaire alefanareo dia amaky sy amaly ny commentaire izay nalefanareo izay roa. Dia ny lohateny androany moa zany dia atao hoe fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Araka ny fantatsika moa dia ity volany ity dia volan'ny fanavozana. Manao azafady indrindra tompoko satria sady technicien eto no présentateur androany fa araka ny lohateny amin'ity volany ity dia volan'ny fanavozana. Ny ten'Andriamanitra izay teny fikasiana moa dia ao amin'ny Apokalipsy 1:20 ny teny hoe aroa ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avozoko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Amen. Dia alohan'ny jerevantsika ny vidéo dia saintsaina inona moa ny dikan'izany hoe fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Araka ny fantatrao moa zany raha tsy miavao aloha ny sainao, raha tsy miova ny sainao, tsy ahita fiovana mihitsy ianao amin'ny fiainanao. Dia ity vidéo ity dia ho alefa vetivety
ahafahanao mijery hoe ohatry ny ahoana ny fiainana eto ambony tany, raha tsy ahoana ny zavatra mitsanga raha ohatra ka hoe tsy miova ny toetsainao. Dia mangataka ray minitra fotsiny zay alohan'ny andefasany an'ilay vidéo. tena nampianay ny farany. So alohan'ny andehanantsika zany amin'ny voto antony sujet dia angataka ny Aurélia aloha zany au commentaire iresaka tsy any amin'ny zavatra hitanay teo
ze nampame moa le izy fa mampatonga saina ary sura hoe ianao koa mijery ny vidéo dia miteny inona ary zao dadatoa fa misy antony jerentsika ny vidéo iny dia mangataka ny olo zany ao le commentaire iresaka momba le vidéo ary ianao koa raha ohatra hoe any an-trano any teanao commentaire tianao hoe fatarina ny zavatra nitranga teo dia madefasa commentaire fa hitany eto akaiky le izy. Dia makasitraka ny amin'ny sehatra voalohany indrindra zany zavatra hitako tao anatin'le vidéo ary eny mampimelo le vidéo ohatra voalohany katrafara satria voalavo kely nangalantsika ohatra fa zany hoe misy lesina betabeta anatin'iny vidéo kely iny. Voalohany indrindrany dia mahita hoe tsisy fahasamihafana ary mifandraika amin'ny lohateny antsika amin'ity volana ity dia hoe fanavaozana satria inona moa zany fanavaozana zany ohatrany hoe tsy mitovy fisainana amin'ny olona rehetrarehetra fa miavao mihitsy ny fomba fisainanao mba tena hoe miavaka mihitsy zany ianao hoe ary raisiko ohatra fotsiny ana zany anatin'iny asiko ohatra kely ihany ohatra hoe momba ty telefony ity zao ny olona rehetrarehetra zao ohatra hoe mieritreritra hoe inona zany nataoko sakafo inona zany nataoko asa andeha asa ho an'olona ny olona rehetra zany mieritritra hoe andeha asa ho an'olona foana dia zay vao azo mivolaka zay vao anina fa iza nieritreritra an'ity telefony ity nieritreritra izy atao tsy anty hoe za afaka manao zavatra dia namorona an'ity telefony ity izy mba fatsika rehetra mampiasa anazy dia misy fahasamihafana zany tao misy fanavaozana amin'ny sainany tsy nanao ohatrin'olona rehetra hoe hiasa ho an'olona vao ho tafita fa ozy hoe za mavita zavatra sy misy potentiel atao anaty dia ohatran'izany zao le voalavo tao zay alehany sasany dia any daholo mirona any daholo izy zay alehany avary mirona any daholo izy zay le hoe tsisy fahasamihafana tsisy identité personnelle fa miaraka amin'ny saina daholo. Faharoa manakahaka zany dia hoe tsisy idée précis hoe misy idée précis zany ohatrany teo zao nisy olana izy dia lasa izy nandeha misotro dia rehefa rano nienjera teo amin'ny maha olombelona misy ihany koa zany betsaka amiteny hoe rehefa misy olana dia misotro miva olana va oublier tout nos problèmes nefa tsy hany le izy tsika sy ianao koa raisiko ohatra hafa ihany koa mahakristiana mety hoe tsy misotro ianao fa mety hoe mandalo an'ity ady sarotro ity ianao dia ny ao an-tsainao hoe tsy maintsy ohatr'izao ihany ny vahaolana amin'io rehefa tsy ny vahaolana impossible io miva nefa fatary fa amin'ny alan'ny fanavaozan-tsaina Andriamanitra mampafantatra atsika manoro atsika hoe misy fomba hafa maro ary ny fomba hiasan'Andriamanitra moa anaovany ny lalan'io fomba tsy takatry ny saintsika sy ianao zany hoe tsy limité zany ny idée vahaolana fa tena vaste be satria na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra lehibe Andriamanitra afaka manao zavatra maro samihafa afahantsika sy ianao hoe mahita vahaolana. Raha ohatra hoe anatin'ilay zavatra nitenen'ny ranavavy eoraga teo ako nisy anatin'ny vidéo kely iny raha ohatra hoe vao zao ino tonga anatin'ilay live dia asaiko ianao mijery ny vidéo izay nandalo kely teo aloha teo mba azahoanao fantatra hoe inona ny zavatra resahany mianadahy eto fa anatin'iny vidéo iny misy an'ilay hoe alao zany dia hisotro kely aloha dia adiniko daholo ny problème na zavatra be da be izy teo na azo tomobile na azo télé na azo boky na azo iny dia navelany daholo iny rehetrarehetra iny satria izy te ahita iny te ahita fahasambarana dia lasa izy nandeha nisotro nefa iny zavatra nisotrony iny le pilule nohaniny teo iny zavatra même pas 5 secondes dia miverina teo indray izy zay le tena Andriamanitra miteny hoe ny zavatra amin'izao tontolo zao izy éphémère c'est quelque chose de très temporaire le izy dia zay ny tenin'Andriamanitra hoe avaozy ny sainao ny fifalia no herinao fa tsy le fifaliana amin'izao tontolo zao tohizana le izy anaba anampiana zany dia toy anatin'le teny hoe faharetana ihany koa zany teny zany tsisy faharetana izy nahazo télé zao izy raha hitako tsara tena nahazo télé zao izy dia mibata télé efa ny divany efa tahaky anatiny aky efa nahita tôbily izy tonga dia natsipony le télé dia lasa izy indrina tôbily mana tôbily tsara izy mba hitan'le misotro izy ajanony le tôbily lasa izy misotro vita izay indray efa vita le misotro lasa izy indray mandeha maka pilule zany hoe tsisy faharetana dia fois atsika sy ianao akle mitohy akle niteneniko teo ihany hoe manana idée précis tsika hoe ty zavatra ty ihany no mety mahavany olana dia maimaika be anao hiditra anatin'io dia inona ny farany teo
voaketika ny lohany a dia tsy maintsy eo izy manao mitovatra ny rehetrarehetra zany hoe lasa limité zany ny zavatra tokony ataony noho ny amin'ny tsy faharetany fa dia fanavaozan-tsaina moa dia milahatra ihany koa hoe mahareta misy dikany amin'ny faharetany izy dia zay zany zavatra azo raha isika rehefa avy eo moa zany fa raha ohatra hoe fitiantsika zany ilay video ny zavatra nitranga teo dia manao caricature zany izy na olombelona izay mitady fahasambarana na fifaliana ilay izy dia ilay fifaliana tedavina io izy zany anatin'ny lohany mieritreritra zany ohatra ny olona rehetrarehetra tsy manana identité fa zany mitovy amin'ny olona rehetrarehetra andeha hiasa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra akony a andeha hitady zavatra materiel ina tedaviny teo nitady tomobile izy a nitady vola izy a le vola moa amin'ny farany ketohana mihitsiny izy io vola dia tazomiko voaketika izy a tady télévision izy a nitady boky izy a nitady zavatra be da be izy nitadivin'ny olona rehetrarehetra fa ny fitena anatin'ilay izy dia io zavatra azo io vetivety monja dia lasa vetivety monja le fahasambarana azonao ny zavatra materiel anao io a vetivety monja le izy a dia lasa dia amin'izao fotoan'izao moa tsika anoy a ny fitombavaka satria nitenena moa le izy a 30 minutes dia nidikan'izany amin'ny valo sasany a dia tapitra ny fotoana fa alohany andehanako an'izany aloha dia miaraba ny pasteur Norma, miaraba ny ranavavy Isabelle, ranavavy Olita, ranavavy Delina, ary ihany koa kokoa ny Fesour izay any Madagasikara parti tanora moa dia nina moa commentaire ny Isabelle enjikensika ny fiainana mila vozana tena zay mihitsy ilay izy Isabelle enjikensika ny fiainana mila vozana ary alohany anavozanao ilay izy dia mila vozanao ny sainao ny tenin'Andriamanitra dia aleo zany a miditra anatin'ny tenin'Andriamanitra isika izay ao anatin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina engany ho hitanareo tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra rehetrarehetra izay apetrako eto za zany anatin'ny tiron kely ty fa hoeninareo foana akony ny lohateniny androany moa ny titre ny fampahirezana androany dia fiovana amin'ny fanavozana ny saina hi Sister Jessica. Yes, if you do want to know what we're talking about, we'll talk to English, but it's not in this session, but we can brief you afterwards, even through a text message to our page. So thank you for that comment. Amin'izao fotoan'izao moa zany tsika hiditra anatin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Alohantsika hiditra anatin'ny votoatiny moa dia misy teny fanombohana anankiray izay ao anatin'ny Matthieu 7:9-10 ka hatramin'ny 8:10 izay miteny hoe ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona fa ny vaovao izay natampana dia androvitra ny lamba ka hitatra ny tritra ary tsy misy manisy divay vaovao ao anatin'ny siny hoditra tota raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara maharitra izy roa. Ny tiana tenena amin'io zany moa araisika amin'ny fanavozana izany raha tian'Andriamanitra raha navao ny fiainanao Andriamanitra mila dininao ny fiainana taloha ny fihetsika taloha ny fomba fisainanao taloha mba hanavozan'Andriamanitra ny fiainanao satria raha io fomba fisainanao taloha izay mety tsy mety no raisinao anatin'ilay fiainana vaovao ilay fanavozana ataon'Andriamanitra mety tsy ho hitanao ihany koa rahan'ilay fanavozana ataony mety tsy ho ressentinao akory tsy mety tsapanao akory raha izay fanavozana izay ary noho izay hoy izy Andriamanitra aleoko tsy manao ilay fanavozana satria tsy ho hitany tsy ho tsapany tsy mitondra voninahitra ho ahy izy raha mitondra fanavozana amin'ny fiainana tsy mety akony. Dia ny manarak'izay moa ahoana ny fomba fanavozanao iovanao amin'ny fanavozana ny saina. Misy dingana maromaro ilay izy fa ny dingana izay raisina androany noho ny fotoana moa dia dingana efatra fotsiny ilay izy. Ny dingana voalohany moa dia fanoloran-tena vaovao, ny dingana faharoa mifalia mandrakariva, dingana fahatelo tadiavy ny fanavotana,
Ny fahaefatra aroy ny filàn'ny nofy, ny fahadimy every ny toe-tsainao, ny fahaenina avelao ny teny amaritra, ary fafito tsarovy ny fahatsarana. Ny dingana zay raintsika moa dia amin'ny fanoloran-tena vaovao ka hatramin'ny aroy ny filàn'ny nofo. Ny zavatra atao androany ny fampahirezana sy ny exhortation atao androany dia misy anankitelo avy ireo dinganareo. Ny voalohany manazava ny dingan'io, ny faharoa ny ten'Andriamanitra mikasika ny dingan'io, ary ny fahatelo action simple na moa ny fiteny action fomba fataonao zany isan'andro zay simple zay tsotra kely mba ahafahanao mandeha amin'io dingan'io. Dia ny voalohany zany moa fanoloran-tena vaovao. Le izy tsy mila azavaina betsaka moa ny fanoloran-tena vaovao, fa ny fanoloran-tena vaovao dia ny fanavaozana manomboka amin'ny fanolorana tanteraka ny vantantsika, ny saintsika ary ny fanahintsika manontolo ho an'ny tompo. Ny dikan'izany manolo tena zany dia manao ezaka eram-po, eran-tsaina mba ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka ny hanolo tena ianao nefa mbola tsy manao tsy mety eo à côté. Tsy mety hoe manolo tena ianao nefa mbola misy toe-tsaina ratsy zay mbola ataonao. Humain daholo tsika, olombelona daholo tsika, fa miezaka ny tsy manao an'ireo toe-tsa ratsy ireo tsika. Izay no atao hoe fanoloran-tena vaovao. Ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izany moa dia ao amin'ny Romanina 12:1 izay ny tenen'ny apôstôly Paoly. Inona ny teneniny? Koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy sy ry ranabavy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety aminareo zany. Mazava be moa ny ten'Andriamanitra izay ny tenen'ny apôstôly Paoly teo. Atolo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra. Ny teny manarak'izay moa dia ao amin'ny Jakoba 4:7 izay miteny hoe ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Dikan'izany raha manolo tena vaovao ianao izay dingana voalohany ny amin'ny fanavaozana. Raha manolo tena ianao dia ataovy ho fanatitra velona, fanatitra manitra eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ianao mba ho mandositra aminao ny devoly ary tsy hanisy fisainana ratsy aminao mba hahafahan'ny fanavaozana tena miasa manontolo eo amin'ny fiainanao. Ny action tsotra kely zay afaka ataonao isan'andro dia maka 10 minitra ianao isa-maraina anoloranao tena ary ampifanarahanao ny sainao, ny sitraponao ary ihany koa ny fihetseponao araka ny fikasan'Andriamanitra. Inona moa dikan'izany? Ianao anatin'ny andro anankiray mety manana plan ianao andehanana amin'ny toerana anankiray, mety misy fihetseponao amin'ny olona anankiray tianao ho avoaka, nefa iny tsy anatin'ny plan'Andriamanitra. Raha toa ianao ka tsy mandeha amin'ny plan'Andriamanitra, tsy afaka ny hanavao ny fiainanao izy. Raha toa ianao tsy mialigné na hoe mampifanaraka ny sainao sy ny fihetseponao araka ny plan'Andriamanitra, tsy hiatraika aminao mihitsy ny fanavaozana. Ny faharoa moa dia hoe mifaly mandrakariva. Izy ten'Andriamanitra fantatsika moa anatin'ilay izy hoe mifaly mivavaka aza mitratra zany fa mifaly mandrakariva. Filipiana 4:4. Ny anatin'izay moa hoe inona zao alohany andehanako amin'izany moa dia inona zao ny teny misy ao amin'ny Nehemia 8:10. Angatahako anareo inona ny teny voasoratra anatin'ny Nehemia 8:10. Ovakitsika mihoatra moa ilay izy ao aoriana ao fa alefaso amin'ny commentaire raha ohatra hoe fantatrao inona ny teny izay misy ao amin'ny Nehemia 8:10. Ny mifaly amin'ny tompo mandrakariva. Simple be zany tenenina. Simple be zany tenenina. Fa indraindray sarotra ilay izy atao satria izao araka le voalavo hitantsika teo zao izy tsy mahita nini, tsy maheno nini izy fa zay tiany ataony zay ataony namany fotsiny ataony, tsy mijery ny sitrapon'Andriamanitra izy, tsy mijery ny hafalin'ny tompo izy. Ny tompo mofaly rehefa manaraka ny sitrapony isika. Dia ny tiana tenenana hoe mifaly amin'ny tompo mandrakariva dia izao. Ny herinao
alay fantsompanantenana rehetrarehetra mihitsy na ny fahasahiranana na ny fahakiviana. Raha amin'ny fifalian'ny tompo no alainao ny herinao dia tsy ho kivy zany mihitsy ianao, tsy ho disy fanantenana zany mihitsy ianao satria fantatrao fa ny hafalian'ny tompo dia mijanona eo foana. Ny ten'Andriamanitra moa anatin'ilay izy dia ny amin'ny Aoit 10 izay miteny hoe dia hoy izy taminy mandehana hany matavy ary sotroiny mamy dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity ho aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehovah no fiarovana mafy aminareo. Amin'ny teny frantsay farany io moa izay miteny hoe la joie du Seigneur est ma force, la joie de l'Éternel est ma force. Zay no ny amin'ny farany io. Raha alainao amin'ny raha ny herinao alainao amin'ny fifalian'Andriamanitra dia miavozony foana io hery io. Raha ohatra manaraka ny sitrapony ianao ho faly aminao izy dia mbola miavao foana ny herinao dia na misy fahadisom-panantenana tahaka n'inona arany dia tsy hiatraika aminao intsony zany. Dia inona moa ny action simple zay afaka ataonao isan'andro na isa-maraina na isan-kerinandro dia saintsainy ny fahatsaran'Andriamanitra isan'andro ary tadidio ireo teny fikasana. Ary ny antenenina teo moa dia ho tapitra amin'ny valo sasany ny fotoan'androany ka noho izany dia mila taperina zao zany ny fotoana ka dia mangataka ny ranabavy Aurelia hitondra antsika ny mivavaka amin'ny alina dia azadiny fa raha amin'ny herinandro raha amin'ny latsinainy alina amin'ny fito sasany zany dia mbola mitohy ity fampianarana ity. Amin'izao fotoan'izao angatahako ranabavy Aurelia hitarika antsika ny mivavaka hivavaka ho antsika rehetrarehetra zany ahafahantsika matory tsara amin'ny alina. Raha io mbola mankasitraka anao indray zany amin'ny fotoan'androany izay fotoana hafakely mbola nomena opportunité izay mba hahafanay mihaino an'izany mba hahafanay mitomby ihany koa anatin'ny fanavaozan-tsaina, mbola hahafanay mahita zavatra hafa, hahafanay matakatra zavatra hafa mba hahafanay tena hoe mandroso amin'ny fiainanay misaotrana amin'ny secret maro samihafa nomenao anay misaotrana amin'ny tolotsaina nomenao anay ary androany raha andeha atory izay tata dia ok anao mihitsy miaro anay satria anao l'Andriamanitra tsy nifahiry tsy hoe raha nisy olona teo tsy namelanay ianao, raha nisy danger teo tsy hoe navelanao rery izay fa narovanao dia arovy ihany koa izay mandriny ty aly ty na misy any an-dalana na misy any toeram-piasana na misy ao an-trano n'aiza mety misy anay dia arovy izay tata amin'ny torimaso mamy izay raha toka misy olona izay hoe foaziny douleur na misy olona izay mety hoe foaziny nofo ratsy dia androany ka ho lavinao zany zavatra rehetrarehetra zany fa amin'ny torimaso mamy an'zareo ianao tena andry izy ireo andry tahaka ny zazakely tena hoe atory ampiadanana dia inoko fa ianao mbola hitantana anay indray mba hahafanay mifo apitso maraina hahafanay iray fo mivavaka aminao indray dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra tata dia rainay ianao dia ankasitrahanay ianao ny amin'ny fahatsarana sy fitiavana izay entinao anay dia misaotra tata. Amen. Amen. Aloha antsika mandeha moa raiky minitra fotsiny fotoana dia mampatsiahy antsika kony ho an'izay dia hiaraka hivavaka aminay amin'ny 10 maraina moa izy amin'ny 10 maraina na amin'ny 5 sasany manomboka ao amin'ny groupe messenger IC Unity le izy raha toa ianao katiamo izy ary ihany koa ao amin'ny groupe messenger vavaka sy fiderana raha toa ianao ka any Madagasikara. Raha tehitra anatin'izany groupe izany ianao dia aza misalasala mandefa message amin'ny page fa ho ampidirany tompona andraikitra. Ary ihany koa asaika ianao rapitso ariva misy fitombavaka tahaka izao ihany koa fa taretin'ny ranabavy Isabelle le izy momba ny fanavaozana ihany koa. Dia alohan'izany dia andao iteny Salamy 23:6 miteny hoe entiko fahasoavana sy fanondrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra amin'izany Jehovah andro lava ianao. Amen. Tain'Andriamanitra daholo tsika dia raha miniry indray tsika mifankahita. Tainto.